Androany zany a dia iresaka kely momba ny Karemy sika satria tena efa ao anatin'ny Karemy mihitsy tsika zao a. Ny Karemy dia vanim-potoana natokana fiangonana mba hiomanana ho an'ny Pâques ary amin'izany a dia nataon'ny fiangonana isika mba hanao bebe kokoa ny vavaka, ny asa fivalozana ary ny asa soa. Ireo zavatra telo ireo aloha dia zavatra efa tokony ataontsika mandavan-taona maha-kristianina antsika fa amin'ity Karemy ity a dia ampiakarina ambonimbony ny fanaovana azy ireo a mba ahafahantsika indrindra mba hanantona bebe kokoa an'i Kristy ary mba hametraka azy tokoa eo ampovoan'ny fiainantsika sy ho mpanjaka ny fiainantsika. Koa rehefa misafidy zany tsika ina no atao amin'ity Karemy ity a dia atao an-tsaina tsara mihitsy zany hoe ina no zavatra ho ataoko a ary rehefa manao an'ity zavatra ity a dia tokony zavatra mampitombo ao aminao mba hanatonanao bebe an'i Kristy na manala izay zavatra manakana anao tsy hanatona an'i Kristy bebe kokoa. So zavatra anankiroa zany a. Ny iray a izay zavatra azonao ampiana mba hanatonanao bebe kokoa an'i Kristy, any anankiray izay zavatra azonao alana amin'ny fiainanao a mba ahafahanao manantona bebe kokoa an'i Kristy satria io zavatra io ilay mety manakana anao tsy hanatona anazy bebe kokoa. Resahantsika manokana zany momba ny vavaka. Ny vavaka dia maro ireo zavatra azonao atao a fa ireto misy ohatra vitsivitsy a. Ny ohatra voalohany izay azoko menanao ohatrany a dia ny fampitomboana sy fanokanana fotoana anaovana ny vavaka ao anatin'ny andro satria moa sika mandritry ny andro a dia maro ireo asa aman-draharaha izay mila ataontsika ny adidy aman'andraikitra sy ny sisa dia tsara raha mandritry nyity Karemy ity sika dia tena manokana fotoana mihitsy mba hoe hivavahana ary mba hampitomboana ilay fotoana fivavahana. Ohatra afaka mifoha ianao ohatra 10 minitra na 10 minitra na fefakadiny aloha rehefa maraina dia tena manokana fotoana mihitsy a miresaka amin'Andriamanitra sy mivavaka ary manohitra ny andronao ray manontolo ho azy a sy zavatra rehetra ho ataonao mandritra ny andro io. Ny azonao atao koa dia manao vavakampo. Io vavakampo io zany a misy zany ireo vavaka efa fanaontsika ohatra ny hoe manao vavaka rainay ny lanitra rosary sy ny sisa fa ny vavakampo dia tena miresaka amin'Andriamanitra tokoa ka izany dia zavatra tena ilaintsika maha-kristianantsika mihitsy ny fahaiza manao izay vavakampo izay ary tokony ampianarintsika koa ary izany ho an'ireo zanantsika satria amin'io fotoana io ianao dia tena maka fotoana dia mipetraka dia azonao akipinao masy mba hanampy anao a dia tena mieritreritra tokoa ianao fa tena eo anivonao eo Andriamanitra sy miresaka aminao ary eo ianao dia mivavaka mifonao tanteraka izay atolotra ho azy mifonao ary eritreretinao hoe mifony Jesosy ohatra no mandray izany vavaka ao izany. Azonao atao koa zany raha tianao mivavaka ianao a ka mangataka Masy Maria ianao mba hanampy anao a dia zany ianao sary an-tsaina koa hoe eo akaikinao eo izy ka miresaka azy tsy ho renireninao reny ianao a dia mangataka azy mba hanampy anao sy hivavaka ao anao sy ho an-tokantranonao a sy ny olona rehetra manodidina anao. Dia izay a zavatra azonao atao fa ny anankiray koa mivavaka dia ny dika mivavaka moa dia hoe miresaka amin'Andriamanitra ary izay resaritra zay tany a izay resaka avy amintsika fa ao anatin'izany miresaka izany ihany koa dia ny fiainona ary ahoana ny fomba hiainontsika an'Andriamanitra. Ny fiainona an'Andriamanitra dia miresaka antsika amin'ny alalan'ny zavatra betsaka Andriamanitra fa eo a ny tenin'ny soratra masina izay tenin'Andriamanitra. Koa raha maka fotoana isika mba mamaky ny tenin'Andriamanitra dia anisan'ny zavatra tsara koa izany. Misy koa ny atao hoe lectio divina izy io a dia fivavahana miaraka amin'ny soratra masina ary izy io a dia afaka ataonao a ka mandray ny tenin'ny soratra masina ianao a dia ataony manao méditation miaraka amin'izany a sy mivavaka. Misy moa raha manamanga ny pejy ny Katolika Malagasy ianao a dia misy ny fanoloana fanaovana an'izany eo dia zay moa zany a ohatra vitsivitsy fotsiny a fa ny tena mariako sy averiko indray a ny antony anaovantsika an'izany dia mba ny hanatonana bebe kokoa an'Andriamanitra sy hanatontoanantsika bebe kokoa an'i Kristy a dia rehefa manao izany sika dia tena ataontsika mifotoko ary tena eritreretintsika hoe ta hianantona be kokoa, ta hiresaka be kokoa, ta hialala bebe kokoa ny sitraponao amin'ny fiainako a. Rehefa mamaky an'iny baiboly iny ianao a
dia tena raiso amin'izay mihitsy hoe ina dia manitra ny tianao hoeniko androany mba lazao ahy mangatany fanahy masina mba hanoranao hoe inona ny tian'Andriamanitra ho lazaina amiko androany ary rehefa mivavaka ianao dia tena ataovy amin'ny fody koa hoe Jesosy eto anoloanao mpanota mba apio aho mba hifantoka amin'ity resaka aminao ity mba hita andreo faritra ao anatin'ny tenako ao anatin'ny foko ao izay mbola tena mila miovaina sy mba natonako anao bebe kokoa mba hampalalana ny lalana tokony ataoko sy ireo zavatra rehetra tokony ataonao dia izay zany dia vavaka mandeha ity Karemy ity. Miasa fivalozana zany manaraka dia io dia resaka fibebahana, fivalozana, fifadikana dia eto ndray koa dia zavatra ilain-dresahako ihany hoe tokony ezahantsika zany no mitady izay zavatra tokony atao izay hanantonana bebean'i Kristy ka eo ohatra amin'izany ny afaka atao ohatrany hoe mba manao fivalozana ianao mba hialanao amin'ny fomba ratsy ohatra na toetra ratsy dia tena maka fotoana ianao mivavaka hoe Andriamanitra meo fanamasinao mba hanoro anao hoe aiza ho aiza amin'ny fiainako no mila hovaika aza maka zavatra sarotra be fa tombohy amin'ny zavatra tsotsotra aloha dia afaka ataonao dia ampitomboanao tsikelikely mandritra an'ity Karemy ity ary izany moa ny anaovanao anazy teneniko teo mivavaha tsara dia ataonao Andriamanitra hoe ity ny zavatra tokony ataonao. Misy koa ny zavatra afaka ataonao ohatra fifadikanina afaka mifady ihany ianao anisan'ny efa ao anatin'ny baiboly dia feno ireo fotoana fa ny fifadikanina dia afaka ampiarahana tsara mivavaka mba hahatonga mivavaka ao mba hiety tsara ary izany fifadikanina izany dia azonao atao ohatra ny hoe mifady hena na mifady zavatra izay tianao kanefa izy ireo dia antony anaovanao an'izany dia anolonao hoe iny sakrifisy kely ataonao iny dia atolotra ho an'i Jesosy iny mba hanovanao tsaratsara kokoa ny fiainanao sy ny fanahinao ary izay moa dia teneniko teo hoe ny anaovana izany dia mba hahatonga anao anatina an'i Jesosy Kristy. Miasa soa zany dia isika moa maha kristiana antsika dia mba hatsonana Andriamanitra isika mba hanao asa soa foana amin'ny fiainantsika fa amin'ity Karemy ity dia afaka ataonao hafa kely izy amin'ity hoe ny tena marina moa zany Andriamanitra rehefa mangataka antsika raha tadidintsika ao amin'ny evanjely ao misy tantarany Ramatoa hoe tsy nanana afa-tsy vola kely iny izy no nataony rakitra na dia kely ary iny nefa ny izy ny nakasitrahan'Andriamanitra kokoa satria afa amin'ny fony tokoa ny nanaovany anazy dia izay no hitsariako ny saintsika amin'ity Karemy ity hoe amin'ny asa soa izay ataontsika aoka ho jerentsika tsy ny halehibehan'ilay zavatra ataontsika no atao fa ny tena hoe fitiavana anaovantsika anazy satria na lehibe na kely ny ataonao dia ny fitiavanao sy ny fonao no hitan'Andriamanitra dia izay rehefa jereo eto am-bavaka jereo hoe inona ny tokony asa soa ataonao raha manam-bola moa ianao dia afaka mampiasa ny volanao ianao anaovana ny asa soa raha tsy manam-bola ianao dia ny fotoananao ampiasaina mba homena ny olona izay manodidina anao afaka homenao daholo ireo talenta izay men'Andriamanitra anao afaka ampiasainao daholo zany anaovanao asa soa ary araka ny teneniko teo hoe ataovy am-pitiavana fa izay misirak'Andriamanitra misy moa ilay iriny hoe izay manolotra kafariana misirak'Andriamanitra dia iny no arahantsika hoe ataovy tsara izay ataonao fa na dia hoe manasa vilia ary no ataonao dia ataovy tsara dia atoloran'Andriamanitra dia hoe ity vilia ity dia noho ny fitiavako an'ireto olona ato tokantranoko reto no anaovako azy fitiavako anao Andriamanitra no anaovako anazy na mamafa trano ary ny ataonao na manampy olona dia izay rehetra ataonao na ny asa ataonao any am-piasana ary dia ataovy tsara dia atoloran'Andriamanitra dia ataovy am-pitiavana dia izay ary fa dia misaotra betsaka dia mirarika rery sambatra ho antsika rehetrarehetra